Paria Madagasikara, larana fahatelo aty Afrika. Vidim-bary tafisakatra arivo ariary ny iray kapoaka. Tsy mivaky fa mitambatra ny mpanohitra, ny hevitry ny iray mandeha matra amin'izay anty no arahin'ny mpanohitra aty aoriana. Sabotsy faha-efatra ny volana febroary ny taona 2024 manolotra ny araba tomboky lahy sy tomboky vavy sy tonga soa anatin'ny pejy ny fampahalalam-baovao manasana oatra anaraka izany hatramin'ny farany. Ny vaovaon'ny raharaham-pirenena avy hatrany ary mila mailo ny vahoaka malagasy io nambarany solombavam-bahoaka fetra rahalamizafim-bolola androanty manoloana indrindra ny fotoam-pifidianana izay ho tanterahina amin'ity taona ity. Tsy maintsy rosoana ny fifidianana ho ny fanjakana saingy mampametra-panontaniana ny fangaraharahan'ny vokatra mety hivoaka, indrindra ny manoloana ny firafitry ny CNI sy ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ho hiatran'ny fanazavany. Fanadiadiny Charmano menjana ary sy Manora Andremalala. Raha ny antontanisa azo tamin'ny voamera-pirenena misahana ny fifidianana na ny CNI dia miisa 4,500 sy 2,500 sy 4 sy 7 tapitrisa ireo mpifidy voasoratra anarana amin'izao fotoana izao. Tsy tratra mazava ho azy ny tanjona 10 tapitrisa mahery ary na ny isan'ny mpifidy 10 tapitrisa mahery tao anatin'ny lisitra tamin'ny taona 2024 aza tsy tratra mazava ihany koa. Mampanao amin'ny alabato ny zavamisy hoy ny solombavam-bahoaka fetra rahalamizafim-bololona. Zany misy zavatra rezervenireo, misy zavatra homanin'ireo olon'ireo ao ambadika fa dia iarahitsika anao fotsiny mailo le vahoaka fa misy zavatra homanin'ireo olon'ireo ao anatin'izay ihany koa diso aloha ny tombana ny tena loza ao anatiny dia ny tsy fahaizana mihitsy tena tsy fahaizana ny tombana raha 13,500,000 zany ny olona ampidirina ao anaty lisitry ny mpifidy ao anatin'ireo fonty io dia efa nitarina ray volana le izy mbola ny 2 ihany ny vita hatramin'izao tsika miteny zao. Zay le teneniko hoe miomany isika fa misy zavatra ketrehan'ireo olon'ireo ambadika ao dia zao izy tsy miteny intsony hoe zao izy tsy milaza intsony na tsy namoaka didim-panjakana hoe mbola tohizana ane le fanisana voaka fa nanambarany fotsiny dia hoe manatona ny fokontany mandra-pahatonga ny asa na volana me izay na ny hoe afaka mbola misoratra tinge tsy révision annuelle ny liste électorale le atao hoe rally le fa tinge refonte inona ny dikan'izany zany tsy fanitsakitsahana ny lalàna velona sy izay voafaritra ny lalam-panorenana ny amin'ny resaka momba ny fifidianana ary na io resaka lalàna ny fifidianana io aza marina tsy manana antsika tsiditra amin'izay fa misy ao anatiny io tokony hitondrana na misy na tsy misy amin'izao fotoan'izao tokony hitondrana fanatsarana manoloana ny zavatra efa hita sy ny fanehoan-kevitra sy ny fomba fiasan'ilay CNI ny fiandaniany amin'ny mpitondra misy ankehitriny izay efa vakina fotsiny ozy ny tenin'ny tanora efa vakina fotsiny hoe ho zao no ambaran'ireo. Atreto mantsy notombana ny CNI ho 3,30 tapitrisa dolara na 2,7 miliara ariary eo no vola ilaina amin'ny fanatanterahana ny fifidianana. Mbola mandeha ny fampiresahana amin'ny mpiara-miombonantoka izay mampanahy ihany fa misy mitaky ny fanatanterahana ny recommandation niainga tamin'ny fifidianana ny taona 2024 mbola barango ihany koa ny tetiandro mpifidianana. Mangataka fanampiana modina tomboka tamin'ny hoe fangatahana fiara-miasa amina resaka observateur na mpanara-maso ny fifidianana fa maninona ny efany amin'izany nefa ny famoahana ampomba ofisialy ny tety andro mpifidianana raha mbola tsy nataony lay mpitondra fanjakana hatramin'izao tsika miteny zao tafiditra ao CNI tafiditra ao mpitondra fanjakana ny vola efa iaraha-malala fa tsy ampy ary tsy manana no ety manana amin'izany isika na niezaka namaly ary lay mpitondra tenin'ny CNI tamin'izany fotoana hoe volana vitsy lasa ny amin'ny hoe rehefa tsy hanome ny raisam-pirenena zay sady mbola maivava fa tsy manana dia mbola maivava hoe ho ataon'ny fitondram-panjakana raisina tanana manontolo rehefa tsy hanampy ny raisam-pirenena ny hatramin'izay ane nanampy foana ny raisam-pirenena fa misy antony matoa mbola misalasala ny raisam-pirenena mety ho fanampiana ny Malagasy satria matin'ny ambony reo dia ny vahoaka malagasy no izaka zay ambo distoerany ny mpitondra izay tena mampametra-panontaniana mihitsy inona ny kajy ambadika izany rehetrarehetra zany zay aloha ny tahotra ny fifidianana efa miariary ny koty nefa tena mirefarefa faran'izay ambany satria fa vao resaka lavany hoe tsy misy tanteraka ny zavatra rehetra natao miovaova hevitra tsy matotra. Mbola tsy tara ho hiatrany ity solombavam-bahoaka ity raha toka izao no miroso amin'ny fikonan-doho na ny fampiresahany malagasy samy malagasy ny CNI sy ny fanjakana. Mbola malalaka ny fotoana ahafahana mamany olana misy
ka mba isin'ny fifidianana madio sy mangarahara ary ekendrehetra eto amin'ny firenena. Eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany dia fokontany maromaro sady no efa tsy nisokatra intsony tamin'ity androany ity, mbola ao anatin'ny fanavaozana tanteraka ny lisy mpifidianana nefa isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana nomeny seni ho an'ny commune Ambatolampy tsy mahafotsy dia nambaran'ny ben'ny tanàna fa tokony hisokatra avokoa izany hatramin'ny andro alahady. Germain Menjanahary sy Manorandre Malalatrany. Tsara hatrany mampatsiahy sy manamarika fa tsy fikatonan'ny lisy mpifidianana ny 1 ny volana janoary teo fa ny fitetezana tokantrano no tapitra. Mitohy kosa ny fahafahan'ny olom-pirenena misoratra anarana eny amin'ny fokontany mba ho tafiditra ao anatin'ny lisitry ny mpifidy. Tsikahatra nefa fa biro-pokotany maromaro no tsy nisokatra tahaka ny mahazatra androany sabotsy. Ho an'ny commune Ambatolampy tsy mahafotsy dia nambaran'ny ben'ny tanàna ao an-toerana fa noho ny fandaminana no antony fikatonana ny maraina teo. Mbola misy le tsy tratratrano le olona disaka sabotsy alahady zany a vao afaka mamonjy biro-pokotany dia fa misy ny fivoriana président fokotany a miaraka amin'ny ben'ny tanàna dia ezahanay mihitsy zany a nisokafa amin'ny biro-pokotany a isaka sabotsy alahady satria eo ny olona vao matetika mamonjy. Le androany zany fokotany anankiroa marina fa nisy tsy nisokatra fa mbola nisy fandaminana kely fa mirapitso ireo hosokafana. Hosokafanay ireo rapitso alahady dia miaraka misala miaraka amin'ny président fokotany eo zay dia jerevanay manokana eo izy. 5 pona no efa vita fisoratana anarana ao anatin'ny lisy mpifidianana ho iatrany ny fanazavany. Somary nalaina ny olom-pirenena tany aloha saingy tsy maintsy nanaovana fanentanana manokana izany mba ho tena olom-pirenena tompona ndraikitra ny ponina ao an-toerana. Le olona aloha zany tamin'ny voaloha tsy nazoto fa noho izay ndresena lahatra le olona zany antenenina hoe zo atsika mifidy a makanesa any amin'ny biro-pokotany a zay tsy voasoratra anarana dia nazavaina ny olona dia nrohatra ny olona nazoto ny olona fa le olona le mpiasa biro zany a mpiasan'ny zona indrindra le tsy afaka mandeha izy amin'ny andavanandro a dia ezahana zany isaka sabotsy alahady dia efa nisy fivorian'ny président fokotany miaraka amin'ny ben'ny tanàna ho ezahana faran'izay malaky mihitsy zany a ny anatonana an'le vahoaka any fotony raha ohatra ka somary sahirana izy efa tsy malaina misy matsy malaindaina mankaty amin'ny fokotany dia ezahana ho atonana ny an-trano. Nanamafy hatrany ity ben'ny tanàna ity fa manana andraikitra feno amin'ny fampandrosoana ny firenena ny fifidianana izay ho ataon'ny olom-pirenena. Izany no tokony andraisan'ny olona rehetra anjara amin'ny fifidianana izay ifanesy ho atrehan'ny firenena amin'ity taona 2024 ity. Eo amin'ny pejy politika anisan'ny resaka tamin'ity herinandro ity fa miparitaka ny mpanohitra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ny mifanohitra amin'izany aza no misy hoy ny mpitondra teny RMDM satria ny hevitry ny RMDM hatramin'izay ihany no voiziny mpanohitra misy eto Madagasikara ka eo ampamondronan-kery tanteraka ny mpanohitra amin'izao fotoana izao diso araka izany ny filazana fa tsy mitambatra intsony ny mpanohitra. Asinandriamalala sy Tokramarolahy. Naomby ny fampitan-kafatra sy fanehoan-kevitra nataon'ny mpanohitra mivondrona ao anatin'ny RMDM satria ny hevitra novoizin'izy ireo hatramin'izay ihany novoizin'ireo vovonana mpanohitra vaovao na olon-tsotra milaza ho mpanohitra izao fanjakana Rajoelina izao. Araka nambaran'ny mpitondra teny RMDM dia efa ao anatin'ny famondronan-kery ny mpanohitra amin'izao fotoana izao raha nandiso ny filazana fa miparitaka ny mpanohitra eto Madagasikara. Voalohany indrindra aloha fisaorana any rehetra zay mijoro sy vondrona rehetra manohatra amin'izao fotoana zao dikan'izay zany mahomby ny hevitra nataon'ny RMDM hatramin'izay satria tsy misy zavatra hafa resahan'ny vondrona manohatra rehetrarehetra reo fa zavatra efa noresahan'ny RMDM hatramin'izay no voiziny rehetra dikan'izany hoe nahomby ny hevitry noentin'ny RMDM teto amin'ity firenena ity. Faharoa fahatelon'izay tsy mahomby ny hevitry noentin'ny fanjakana matoa na ny olona nipomba azy ary mitsangana manohatra amin'izao fotoana zao dia tsy mahomby zany ny hevitry noentin'ny fanjakana mahomby ny hevitra noentin'ny RMDM. Fanontaniana apetrakinareo hoe maninona tsy mivondrona na mpanohatra amin'izao fotoana zao. Tsy marina zay hoe tsy mivondrona fa nampivondrona anay aloha voalohany ny hevitra ny voisin'ny RMDM samy mivoy an'izay daholo ny mpanohitra rehetra amin'izao. Tsisy hoe milaza ny tena no mpanohatra ka tsy miteny ny zavatra efa notenen'ny RMDM hatramin'izay. Dikan'izay moramora kokoa ny
mamondrona ny mpanohitra satria ao anatin'ny hevitra no ivondronana ka moramora kokoa ny mamondrona ny rehetra ao anatiny zay famondrona kery zay zahay amin'izao fotoana zao. Tsy mbola any amin'ny resaka kandida atolotra amin'ny fifidianana filoham-pirenena aloha ny resaka amin'izao fotoana izao ohatra ny pasteur Edouard Tsarame fa ny hevitra aloha no mampivondrona ny mpanohitra amin'izao fotoana izao. Ny resaky ivondronanay aloha hevitra hoe ny hevitra ivondronanay dia hoe ahoana no ahazona fifidianana madio mangarahara ho ekeny rehetra le fifidianana aloha zao ekeny rehetra mamondronanay zany zay fa tsy ny candidat fa mbola iresaka koa zahay apren'zay hoe iza koa ary ny candidat fa samy manana candidat be deaibe zahay samy manana ny candidany tsisy maharatsy an'izany fa azo atao ny miara-mandeha amin'ny zavatra tsy mitovy azo atao tsara paikady ane zany tetikady ane zany fomba fiady ane zany raha fa te ahazo fanjakana dia tsy maintsy manana tetikady ka ho any amin'ny tetikady ny fakana fahefana tsika rehefa avy eo fa tetikady fa naovana fifidianana aloha zao voizintsika zao resantsika zao fa ny tetikady fakana fahefana indray amin'ny alalan'ny fifidianana dia ho hitantsika rehefa avy eo hoe iza ary ny candidat tena moramora ahazoantsika fanjakana dia ho hitantsika eo rehefa avy eo dia mety zay koa zahay samy mamoaka ny candidat nay tsirairay avy zay hoe ty rangainy anay ty ny anay ty ny anay dinanay dia miresaka zahay zay manana candidat rehetra. Araka izany dia ho tratry ny tambabe ara-politika Iandry Rajoelina ka ho sarotra aminy ny iverenana eo amin'ny fitondrana indray. Raha atao jeritodika tokoa mantsy ny fitondrana Rajoelina nandritra izay 7 taona nitondrany any Madagasikara izay dia tsy nisy afa-tsy ny fampitehana tamin'ny lafondrehetra teto Madagasikara navelany ary izao iara-mahita izao ny faharesen'ny vahoaka malagasy vokatry ny fitondrana Andry Rajoelina. Ny vavan'ny fanatanjahantena kosa indray ary dia afapo tamin'ny lalao rehetra nataony Bariany malagasy nandritra ny tranonay 2024. Ny tomo ny orakoram-pifaliana ao omaly alina tamin'ny nahazahoana ny laharana fahatelo tsy mijanona anefa ny aty fa mitoa ny mpilalao tsirairay avy. Avitra solondray be sy Mathieu Prince. Tsy nahasakana andrehetra tsy faliny tsy nahatafiakarantsika tamin'ny dingana famaranana ny tranona 2024. Orakoraka sy velon-takotra anaty hafaliana no nanehoan'ny malagasy ny hafaliany sy ny fankasitrahany taorian'ny lalao fiadin-toerana na ny petite finale omaly alina. Isarainy ohatra nandavotsika malagasy an'i Niger ka niakaran'ireo mpilalao Barea A' teo amin'ny podium. Fitaintainina miaro fanantenana no azo amtinana ny fionana satria tany amin'ny hitra fa 7 ikatona lalaovana hitaboly isika malagasy tamin'ny alalan'ny Jean-Yves. Hita nametrapetraka ny lalao hatrany Dax ka nahavohositra azo homme du match. Na izany, ny faiza milalao sy ny fahaizan'izy ireo miaraka milalao teo ambony kianja no nahafahana nampiakatra avo izao vonina pirenena izao. Tsy ny kely soroka ihany koa ny mpanazatra Roro na Romuald Darakotondrabe sy ireo ekipa teknika rehetra tamin'ny fanomezana ny teknika ho an'ireo mpilalao nandrafitra ny ekipa pirenena Bare. Tsy mijanona treo fa mitony ady ho an'ireo mpilalao. Anio amin'ny 10 ora sy sasany alina kosa no anaovana lalao famaranana ao amin'ny kianja Nelson Mandela Baraki ifanandrina ny Algérie Pampiatrano sy Senegal. Eo amin'ny lafim-baovany sosialy kosa indray dia efa tsy takabidy ny fahefan'ny malagasy intsony ny vary eny ansena amin'izao fotoana izao. Efa tafiakatra arivo ariary ny kapoaka ho an'ny makolika ary ahina mbola hiakatra azy io vidiny io raha nambaran'ny mpivarotra sendra ny Germano Menjanahary sy Manorandre Malala androany. Tsy ono intsony fa tafakatra arivo ariary tanteraka amin'izao ny vidiny vary eny antsena. 503 arivo ariary sy ny reklao amin'ny vary makalioka. Raha toka mbola 300 sy 3 arivo ariary izany tamin'ny fiandohan'ny herinandro. Araraka ny resaka ny fanaovana tamin'ny mpivarotra iray dia any am-potony mihitsy io vidim-bary miakatra io noho ny aratsy ny lalana vokatry ny rotsakorana no nambarany fa antony izany ka manosika ireo fiara vaventy ampiakatra ny saran-dalana itaterana izany aty andrenivohitra ihany koa. Zaho zao nisy fotoana mivoaka ny Tananarivo raha ohatra hoe raisiko mora manga satria mba zaka no fobe andretsy vary retsy.
ao Moramanga io vary io mbola 7 alina sy ray hetsy tamin'ny herinandro na nytanytany tonga eto Antananarivo izy nefa 10 alina sy ray hetsy zany efa mividy 3,000 mihoatra zany 300 sy 3,000 mihoatra ianao anosy be ny frais ihany koa nefa tsy maintsy mbola kotiana tonga aty dia ho anay mpivarotra Tsinjara ny 500 sisany azonay alaina amin'izay zany hoe tsy dia hoe misy hoe tombony be alainay fa le vokatra le fiakarana amin'ny mahatonga nay varotra ny prix arivo aty ny vary aveta efa tena tsy zaka raha hoe amidy eto an-tsena zay mampatonga anay hoe lasa tena mifantoka amin'ilay vary importé indray zany zao fa tsy le eto toerana intsony vary eto toerana zao lafolafo noho ny anina noho ny vary avy any ivelany ty zao matsy ty zao mifaramora ny vary avy eto ivelany dia mitovy amin'ny Delix nefa ny Delix lafo nina raha avy any ivelany menany fa efa mividiny olona ho hatrany ny fanazavana ireo vary stock no tena mandeha ankehitriny ankoatra izay dia lasa mpanjifa katsaka sy mangahazo maina ihany koa ny malagasy amin'izao raha toka tsy dia nisy mpividy izany teo aloha mihena be mihitsy tena mihena raha taloha zany raha mividy 5 kapoaka ny olona lasa 3 ohatrohatr'izay fa tsy dia mataka loatra ny taloha izy na mahavidy 10 mihena tonga dia hitany hoe mihena 3 kapoaka lasa 7 kapoaka zany mihena ohatrohatr'izay ny olona zany taloha tsy dia manam-bola ny stock zao no tena zakan'ny olona eny fa na ny mpanan-karena ary zao dia efa miditra amin'ny stock fa tsy zany hoe manafangaro zany fa tsisy sa hoe vitsina ny olona mavidy vary hoe arivo amin'ny kapoaka zany dia ny olona koa fa tsy mahavita le mitahery intsony fa dia efa vidy kely isan'andro isakin'izay manana izy sisa fa tsotra ny taloha hoe mividy be da be dia apetraka vokatra le fiakaram-bary ihany moa zay tsisy olona mavidy vary amin'ny kilao intsony amin'izao tena mamatramatra kely amin'ny ray sy tapany roa sy tapany izay ny tena farany betsaka efatra zany raha hoe olona maro hatrany reny indray zao no lasa hiazaka zahan'ny olona satria ny anay zao voamaina raha iresaka fotsiny hoe katsaka mangazy maina lasa tsy maharaka indray aloha zao fa reny no betsaka mpanjifa no le vary ny olona zany zao raha ohatra ny mividy katsaka 2 kapoaka dia mety 1 kapoaka sisa ny vary vidiana zany efa lasa miova foto-tsakafo le olona mbola misy amin'ireo tsena no tsy mampiakatra ny vidin'izany ny fanadiadinana natao no nahalalana fa mbola tahirinentana nalaina ro herinandro no amidy amin'izao ka mahatonga ny vidim-bary ho 500 sy 700 ariary mety hoe ny anay efa teo amin'ny herinandro ambony dia ny anazy mety hoe voata amin'ity herinandro ity dia izay ny saiko zany mety mbola hiakatra zany raha ohatra ka hoe maka entana vaovao nareo tsy haiko mihitsy aloha na hiakatra na zany nefa zay aloha nakanay tamin'ny herinandro ambony iny naka saika amenomenona avokoa vokatra zany ny ankamaroan'ny mpividy tonga eny an-tsena lela vola 300 sy 3,000 ariary hatrany mantsy no nomanina mba hividianana vary iray kilao saingy voaterina ampiana 400 ariary indray zany izay tokony amidy afangaron-doka kely raha araky nambaran'ireo mpivarotra moa dia mety mbola hiakatra hatrany ny vidim-bary mandra-pahatapitry ny fotoam-pahavaratra eto amintsika lafomba vahafatanteraka kosa indray dia 5 hatramin'ny 20 isanjato ny vola takeny fanjakana amin'ny entana avoaka ny ivelan'i Madagasikara ho an'ny mpisehatra amin'ny harena kibon-tany amin'ny firenena maneran-tany dia tsy misy io vola takeny io fa eto Madagasikara irery ihany no misy izany lasa faty antoka amin'ny opampana ho an'ny mpandrararaka izany ny fanondranana ka maro izy ireo no amoaka ny entana saika amidy eny ivelany no amoaka ny entana efa any anaty conteneur Asitandriamalala sy Tokra Marla nanomboka tamin'ny 20 janoary lasa teo dia lasa 5 hatramin'ny 20 isanjato ny sandany vidin'ireo arena akibon-tany ahondrana any ivelan'i Madagasikara no sarany antsoina hoe droit de sortie takeny mpitondra fanjakana efa voasoratra ao anatin'ny teti-bola mpanjakana lasitra amin'ity taona ity zany ka miteraka faty antoka goavana ho an'ireo mpandrarà tsy misy tombony ho azy ireo intsony ny sepiarina izay ataony ka angatan'izy ireo ny ampetona io fanapahan-kevitra io
antsika amin'ny teny zao nanomboka 13 janoary lasa tya miantona tanteraka amin'ny fanondranana satria tsy voaresaka tamin'ny client any ivelany zay zavatra zay ka tsy afaka ny ibaby an'izay le mpandraraha dia lasa voatery miantona daholo zany zao ny fanondranana ny bokina natao tany amin'ny compagnie de navigation ny annulena ny entana efa any anaty port ho avoaka satria tsy ho zaka mihitsy ny andohan'izay zavatra zay dia ny fangatahana moa zany dia tsisy afa-tsy ny hoe fangatahana ny fanafoanana izy io kanefa izay zavatra zay moa zany lalàna tsy maintsy lalàna manala azy dia atreto aloha zany ny fangatahana voalohany dia hoe ny fampiatonana fanaovana izany dia ny fangatahana faharoa zany hoe fampiresahana amin'ny ministère en finance mba anaovana proposition amin'ny loi de finance rectificative ny anafoanana anazy. Tsy misy eto ambony tany io antsoina hoe droit de sortie taky ny mpitondra fanjakana amin'ny mpandraraha amin'ny arena kibony tany io fa isika eto Madagasikara irery ihany no manana izany. Mbola tsy nisy mihitsy na izay eran-taninareo tsy ahita zany droit de sortie zany fa angamba antsika eto Madagasikara moa zany no ametraka an'izany voalohany kanefa problème an'izay zany tena hoe le compétitivité le fahefan'le etantsika iady eny amin'ny tsena iraisam-pirenena no lasa maty tanteraka amintsika amin'ny teny zao. Araka izany dia mangataka ny ampetona io voasoratra ao anatin'ny lalàna amin'ny teto-bola mpanjakana lasitra io ireo mpiatsehatra amin'ny arena kibony tany ary angataka fihaonana amin'ny ramatoa minisitry ny vola. Nanatanteraka fivoriana androany ny vehivavy tiako Madagasikara amin'ny distrika Navaradrano fotoana izay andinihana ny fiainam-pirenena sy ho fiomanana sady ary fiatrena amin'ny fifidianana amin'ity taona ity. Tapaka nandritra izany ihany koa fa isy ny hetsika fambolekasy mandritra ny andro ny vehivavy ny valomaritsa izao toy izao hatrany ary ny fanazavana hoentin'ny filohan'izy ireo. Betsaka tokoa ny zavatra voatapaka tao isan'izany ny amboliazo izay manomana izany dia miantso ny vehivavy rehetra zany zay ao anivon'ny distrika Navaradrano hananotrina ny vehivavy amin'ny 8 mars io fa ny manana moa dia efa manomana ny azo toerana misy proposition hafa zany natao fa ny fambolekazona natao hita koa zany hoe lina ny olona satria ny tany zany efa ngazana moa ny vehivavy ny lina fambolena indrindra Navaradrano dia namifidy zay any ambony Iverenantsika indray ny pejy fanatanjahantena lalao Olympique France 2024 no tanjona lehibe otratra ny mpikatroka tenisy ambony latabatra. Mila ezaka sy fikirizana avy amin'ny mpikatroka sy ny federasiona nefa izany ka ny lalaon'ny Afrika Atsinanana no anomboana azy. Afitra solindray be sy Mathieu Prince. Ny valatra amin'ny faharoa folony volana martsa izao no hiatrika ny lalao fiadinan'ny tompon-dakan'ny Afrika Atsinanana na ny zone 7 teo aloha ireo ekipa pirenena malagasy mpiangalan'ny tenisy ambony latabatra. Lalao goavana iankina ny lalao rehetra ifanesy ity lalao an'ny Afrika régionale tanterahana ny Djibouti ity. Raha tsy mandray anjara amin'io zany sika na hoe tsy tafita amin'io dia tapitra hatrany saison satria ny tohiny rehetrarehetra zany hoe ny championnat d'Afrique, ny championnat du monde, ny Jeux olympiques sy ny tariny rehetrarehetra dia avy amin'ny alalan'io daholo no iaingana zany. Efa voafantana ireo mpilalao andrafitra ny ekipa pirenena malagasy, ahitana mpilalao vokotra kefa sy manana ny maizy azy 8, ny 2 avy eto toerana ary ny 9 dia avy any Dilambato. Maro ny sivana namaritana ireo mpilalao ireo ka isan'izany ny Ambopo hitondra avy ny voninahim pirenena amin'ny fanantenana hiatrika voalohan'ny lalao olimpika. Ankoatra ny olana arabola sedrain'ny federasiona, hany ka voafetra ihany ny fahafahana hiantoka ny mpilalao tsirairay. Manana mpilalao betraka efa ihany koa isika eto toerana fa noho ny fifanana ataon'izy ireo dia tsy afaka hiatrika ity lalao lehibe ity. Raha ny resaka arabola aloha dia mbola tsy misy tokotany no izy le filazana azy hatramin'izao fa mbola eo ampanomanana sy ao ampitadiavana ny famatsim-bola amin'izany zany ny fédération amin'izao fotoana izao. Nefa ny mpilalao moa tsy afaka hiandry an'izay hoe misy famatsim-bola zay vao hetsika na hanomana na hoe andeha amin'ilay izy fa efa mivonona tsirairay avy zany hoe ireo mpilalao ireo. Ireo ankizy any ivelan'ireo zany no manana ny qualification hoe afaka atonga atsika ho qualifié amin'ny championnat d'Afrique zany. Ny meilleur joueur atsika amin'izao fotoana izao zany dia le andeha ho any Chine anao fampifondronana anao stage ihany zany izy mandrapatonga ny volana Jona. Noho izany tsy misy mpilalao zany afaka alefa mankany amin'ny championnat du monde io raha ny avy eto toerana. Ambony ny tokonaina amin'ny ahazona vokatra tsara amin'ireo lalao iraisam-pirenena ireo ny fanazavana.
tsy misy ahatahorana ny fanazaran-tenany tsirairay na tsy misy aza ny fampivondronana noho ny fahavononana seho amin'ny mpilalao tsirairay. Ankilan'izay dia lalao miandry ireo mpikatrika ireo ihany koa ny lalao ny nosy 3-2 tanjona lehibe ny hitazomana ny anaram-boninahitra andrombahana medaly volamena maro mandritra ity lalao ny nosy ity. Eo amin'ny vavaony maresaka iraisam-pirenena dia nigadona omaly tao Soudan Atsimo i Papa François rehefa avy nitsidika ny Kinshasa renivohitr'i ny Repoblika Demokratika ny Congo. Nafonja ny afatra nentiny ho any mpitondra fanjakana sy ny manam-pahefana isan-tsokajy ny tany an-toerana manoloana ny ady an-trano sy ny herisetra misy eo amin'ny endriny maro ao amin'ity firenena ity. Ny andindinin'izay tateriny ny Zavandremahefa sy Manoran-Dremalala. Miantso amin'ny filaminana sy ny fitoniana ny Papa François nandritra ny fandalovany tao Soudan Atsimo omaly. Nanatrika ity fotoana ity ny filotany an-toerana sy ny filolefiny ary ireo manam-pahefana isan-tsokajiny. Nampitandrana azy ireo ny Papa François ahafahany tantara no hitsara azy ireo raha toa ka miny mandika ny fifanarahana efa natao tamin'ny taona 2024 ireto manam-pahefana sy mpanao politika ireto. Fifanarahana sy sonisy nataony Salva Kiir afilohan'ny Soudan Atsimo sy ireo vondron'ny mpanohitra tany an-toerana mba hisian'ny filaminana sy ampitsarana tanteraka ny disadisaka na tonga ady an-trano asivon'olona marobe nandritra ny 5 taona. Tao anatin'izay fotoana izay anefa mbola nitohy hatrany ny fifandonana tao Soudan Atsimo. Olona 17 ohatra no namony ainy tany an-toerana tamin'ity herinandro ity. Fotoana izao ampitsarana tanteraka ny ady hoy Papa François. Aok'izay ny raha mandrika fa tsy sitrak'Andriamanitra izany. Miantso ny mpanao politika ao Soudan Atsimo tsy ho zarazarain'ny hevitra tsy mitovy mahatonga ady an-trano ny Papa François fa manentana azy ireo hiara hijery vahaolana ao amin'ny fampandrosoana ny firenena. Dia iny vavaony maresaka iraisam-pirenena iny ary no manakatona ampejany fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity. Mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Aorian'ny fampahalalam-baovao no narahantsika ny fandaharana ahoana marina sy ny fandaharana Global News. Ny horonan-tsary ho arahintsika amin'ity androany alina ity kosa indray dia mitondra ny lohateny hoe Un homme en colère. Ho an'ny rampitso ho alahady 5 volana febroary kosa. Ny horonan-tsary bon sur le papier no arahintsika. Mametraka ny veloma mandrapitafary ho amin'ny manaraka indray tompoko.